tonga sao daholo sanagasikara tondraintsika tafatafa makasika ny inona mampatonga an'ilay ireo sakafo mila fadiana raha tiany elahy ho dangitra tsara elahy. Tsara ho fantatritsika fa ny mampadangitra an'io de raha ny fikorianany raha ny elahy ao anaty vatany elahy mampatonga ny lasa matanjaka tsara. Rehefa ratsy fikoriana ny vatany elahy de mora malazo. Zay aloha ny toe-batana. Eo ihany koa ny fikorontanany ny adi-tsaina makasika ny hormony. Fa sakafo ndraisintsika androany sira. Ny sira be loatra anisany manimba an'io. Miezaka zalela manena zay. Siramamy mandela misotro Pepsi, Fanta, limonade, cacao, Coca-Cola. Elahy mieritreritra hoe zavatra tsisy dikany ireny. Avakio ange le soratra eo amin'ilay zava-pisotro rehetrarehetra ireny ny siramamy ao anatiny io de miakatra be 15 mg amboniny betsaka. Reny de anisany rehefa be loatra matetika ireny de anisany mampalazo satria tsinona tsika ngery jereo tsara fa raha sendra misy raha tafiditra ny anaty lalan-dratsika any sarotra be manala an'io e. Manaraka toka faly be lehilahy malagasy mampirevy bandekama isaka zoma manifika miady amin'ny vady aloha elahy zay ny olana lany ampirevena bandekama ny vola elany efa amin'io kely karama ary ambon'izay koa vatany elahy makafoka de madama avy eo ny miaritra trèfle mijaly miaraka amin'ny elahy satria tsinona miaritra lohany elahy amin'le makafoka ny elahy nefa jereo elahy mamitampona tsy mahatsiaro ninina de jereo tsy maintsy le mandroaka aloha sy masiso iny nefa elahy zay tsy mahasapa hoe ohatra fofotay be lohany elahy rehefa le avy mamitoka iny elahy. Ny vatany elahy reraka le avy misotro toka ilay makafoka iny tsy jereny elahy zay. De ambon'izay rariny raha ohatra ka malazo le izy satria diziny ilay toka nosotrony elahy be loatra ilay raha tokony korina de tsy tokony ho dangitra tsara ohatra zao ara dizin'ilay raha de lasa vetivety de malazo na tsy mety dangitra mihitsy ara fa malazo. Manaraka sakafo hena mantamanta matetika moa zany tian'izay tsika re mihina steak ozy tsika tsika le mihina steak de le sakafo mantamanta tsy de atao mendy tsara le izy fa ilay misy le ohatran'ny raha iny tsy mitovy ianao rehefa mihinana iny de lasa mihina raha an'omby ianao. Ny omby sy ianao nefa tsy mitovy zany mihitsy miditra anaty vatanao iny raha iny de hitanao tsara fa lasa manimba ny sela ao anatinao. Rehefa be loatra izay de anisany manimba ny vatanao ihany koa. Izany mezah mikarakara vatana mba tsy ho simba izay. Manaraka de mpiendiendy ny lehilahy rehefa le zoma manifika de mihinana brochette, crevette, foza sy ny akoho sy ny brochette mahafatifaty atsika. Tsy reraka ako manoro fa io charbon hoantsika amin'ny resaka brochette io anisany manimba ny aty io ary hitanao tsara ny androany vita foana fa rehefa lehibe antitra ianao de hitanao tsara fijaliana azo anao. Ireo kiendiendy rehetrarehetra tsy ny resaka brochette ihany tiako lazaina fa hoe isan'andro androany ianao de akoho nendasina de rapitso indray de kitoza nendasina de rafaka pizza indray de saosisy nendasina de amin'ny manaraka indray de trondro endasina de menaka raha ny ao an-trano io ihany fa raha ny am-pivarotra ihany koa de vao mainka ratsy satria ianao raha mividy zavatra kiendiendy any am-pivarotra ny menaka ampiasain'ny mpivarotra tsy possible le hoe menaka vaovao foana fa tsy maintsy mampiasa ireo menaka alefa taloha aloha no atao zay alany alizy de zay vao manao ale vaovao ka tsy haintsika le menaka firy taona ny tao de lanatsiny ho an'ny mpivarotra sady tezitra indray koa mivarotra ny masaka le composé milaza secret ka zay ny zava-misy fanaizana zany ireo sakafo anankitelo ireo efatra ireo no tsara mila tandrema lehilahy raha tia lehilahy ho dangitra tsara elahy. Ho averiko soratany amin'ny commentaire eo ny sakafo mila tokony hoanina isan'andro miaraka amin'ny kotrana Google mianatra elahy ary eo farany ambony page misy vidéo mianatra tokony atao inona natao mba ho salama tsara ny vatany elahy de ahafahany elahy hoe matanjaka tsara mba ho ela vao tonga de mijery anareo eo amin'ny farany ambony page. Masto.